antoka marina indrindra marikotra indrindra ny tenin'Andriamanitra satria mahatoky sy marina tena vanandro ra iainanay toy izao dia sarobidy ary ambony moatrany zavatra rehetra ny mandre ny feon'Andriamanitra mandre sy mandray ny tenin'Andriamanitra mba ho antony izay avy romanay ary azonay miteny tokoa toy ny mpanao salamo hoe ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy antako aminao ary mba tsy avery aho mampienreso ny fompanamponao tsirairay avy izay tafavory araky ny fandramponao ito mity toerana masinay ity amin'ity andro ity ry Jesosy io ary dia mbola mitenena araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao voninahitran'Andriamanitra irery amen fa indrindra miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary dia ho raisitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra zany dia mbola ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araky ny Mateo ny filazantsara araky ny Mateo amin'ny toko fahiraika amby roapolo aty toko faraika amby roapolo ny andiny fatelo amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo miaino fanoharana hafa koa nisy lehilahy tompotrano nanao tanimboloboka dia namefy azy manodidina dia miady fa miasana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany zany ka andeha ho any amin'ny tany hafa izy ary rehefa mpiakaiky ny toam-pahavokarana dia naneraka ny mparompony izy kany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra fa ny mpiasa tany ny sambotra ny mpanompony ka anankiray ny kapohiny ary anankiray ny vonony ary anankiray ny toahany vato dia naneraka mpanompo hafa koa indray izy maronono teo fa nataony toy izany koa ireny ary nohony farany dia naneraka ny zanany ankany amin'izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy tanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia nyresaka hoe ity no mpandova andeha vonoitsika izy dia ho lasatsika ny lovany ary ny sambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboloboka dia namono azy koa raha tonga ny tompony tanimboloboka hataony ahoana moa izany mpiasa tany izany hoy izy taminy hataony loza tokoa ny andringanany zany olon-doza izany ary ny tanimboloboka dia ofany amin'ny mpiasa tany sasany zay any miazo ny vokatra amin'izay fotoany azy hoy Jesosy taminy tsy mbola nivakinareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato zay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'ny Jehova izao ka mahagaga eo imasotsika ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe hesorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka homena izay firenena mahavokatra ny voany ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovy no mianjerany dia ho mongomongo izy amen nandritra ity herinandro ity dia verivelarina teto amintsika miafatra lehibe dia ny hoe Andriamanitra tokoa dia maharito Andriamanitra ny famonompo izy satria tia ary araka ny teny hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao izy ka ampaharetako fandrampo aminao arak'izay ny fandrampon'Andriamanitra tokoa dia mitaona ny olona hiverina amin'ny aloha voalohany indrindra moro very sitaka andeha amin'izay ditrany aipony sitrapony tsy foin'Andriamanitra ho very izy dia miala nen'Andriamanitra zay natao hoe faharimpon'Andriamanitra miny mamela hery ho Andriamanitra ary miny tsy mijery ny androny sy fahalalany olona zany hoe ny olona miny mikipy amin'ny fahotana mioka amin'ny fahotana ary dia manao Andriamanitra to tsy misy azy kanefa tsy zay mamalin'Andriamanitra azy fa tia mamela fody tia mamela heriko ary dia miny mamela heriko mba hanasitranana azy dia izy hiverina amin'ny tanteraka amin'ity andro ty koa ary nefa nambara tamintsika dia maharito amintsika izy mbola mianso antsika indray ho aminy verina aminy anaraka azy kanefa amin'ity tenin'Andriamanitra zay mivakitsika ity dia ny hoe ny faharimpon'Andriamanitra dia mikendry mba hanaovantsika asa tsara asa mahatoky satria efa nametraka ny fitokisany amintsika izy arak'izay tandremo azo atao tsinitsinina ny faharimpon'Andriamanitra azo atao tsinitsinina ny faharimpon'Andriamanitra Andriamanitra dia maharimpo sady be fampampo ny tenin'Andriamanitra ka tsy tiany mpanao very dia miala nenina aminy dia asian'Andriamanitra zao teniny zao ny faharimpony amin'reto olona zay nametrahany ny asany zavatra lehibe zany zao anefa nasean'reto olona fa tsy tandrifina tsy mendrika ny fampampon'Andriamanitra izy fa n'Andriamanitra ny antso azy metraka amin'ny fitokisany nametraka ny asany reto kosa tsy afaka nananja ny fitokisana mipetrakan'Andriamanitra taminy fa na dia ny alany tompony enina hatramin'ny farany azy izy ireo araky nivakitsika teo dia tsy afaka namery voninahitra azy izy na naneo fahatahorana azy fa natao dia nizirozira hatramin'ny farany indrindra dia amin'ny faratsindrany hoe tsy nety ary tsy nahay
bebaka hatramin'ny farany maro kotokoa Andriamanitra kanefa izao misy fetra ny fahampon'Andriamanitra misy fetra ny fahampon'Andriamanitra ary tsy bakonizaniza nin'Andriamanitra amin'izay fahampony sy ny fetra zay apetraka moana moa misy fetra ny fetra dia ny fahamalin'Andriamanitra noho ny tsy fetezan'ny olona miala amin'ny ratsy fanaony mazava tian'i Jesosy zay misy atao batisa vonjena fa zay tsy mety zany hoe minia mandà mini manohitra mini manao tsinitsinina zay tena mitendran'Andriamanitra tsy misy tsombo famoram-po ho azy fa ny famoram-po dia mitaonany olona tokoa hiveriny bebaka amin'Andriamanitra mba andraisany famonjena mazava izany ny fetra dia ny fahamalin'Andriamanitra noho ny tsy fetezan'ny olona raha miala amin'ny ratsy fanaony amizany voninahitra n'Andriamanitra zay dia azy ary miantso azy dia ambarany ten'Andriamanitra mazava araka izany riavaka Andriamanitra tompo izy zay le hoe Jehovah dikan'i Jehovah mantsy dia hoe tompo izy ary tompo masina ary masina indrindra dia miteny hoe raha ray aho izy aiza zay ajako ary raha tompo aho aiza zay tahotra ahy malakitoko faharoa amin'ny faheniny zany dia ampiny araka izany ay ny famalina izany no amaty zay dikany dia hoe tsy azon'olona nizanizy atao arak'izay sitrapony fa tsy maintsy misy valiny ny zavatra rehetra dia Andriamanitra no mamali ny olona araka ny asany ko raha ny olona tsy afaka anajan'Andriamanitra raha ny olona anao tsinitsina ny asan'Andriamanitra zay antsony azy mazaka tokoa ny tompo kanefa zao mame voninahitra ny anarana izy dia mitango ny voninahitra izy dia manamarina ny asany izy ary zany dia amin'ny alalan'ilay nanyrany amin'ny Jesosy Kristy dimy ditenena eto hoe ny vato zay nilavy ny mpanao trano no efa tonga fehizoro ny vato zay nilavy ny mpanao trano natao mijinijininy zany izy nefa tonga fehizoro zay hevitsika vetivety araka zany votoaty ny afatra ny alalany ty tenin'Andriamanitra ty ary araka zany dia satria Andriamanitra mamaly ny olona araka izay asa nataony mbola hampamoaka azy tsika ny amin'izany dia tsy tian'Andriamanitra isika hanana tsiny amin'ny andro fiavian'i Jesosy tsy tiany isy overy tsy tiany hosokajiny le hoe tsy marina fa ny tsy marina dia ho laviny re tsy marina araka an'Andriamanitra ho laviny tsy afaka hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia araka ny tenin'i Jesosy hoe miala amiko tsy fantatro ianareo na aonanao tenenany tompo voay zahay nanao asa lehibe tamin'ny anaranao na amin'ny tamin'ny anaranao nanao asa fiantrana sy tsy mahamarina tsy mahavoa ny varavaran-danitra izany nanao zany reo jiosy hoe zay mpitambona laminy sesy vao mainka koa nanomboana fijaliana amin'ny Jesosy no ataony teny sarotra indrindra io tenin'i Jesosy miala amin'ny tsy fantatro nareo satria teny pahifana izany ambarany fa izy no tompo ary tompon'ny fanjakan'ny lanitra mandrika zay dia ny sarotra indrindra zany satria milaza tokoa ny fandavan'Andriamanitra ny olona dia tsy ina fa ny fahaverezan'ny olona izany amin'ny fotoana ivian'i Jesosy araka izany dia misy ny raisina ary misy ny avela soratra masina io raisina satria nainame voninahitra ilay nanso ny vidy azy ary avela satria ninitsy nahalala sy nanamavo n'Andriamanitra na dia naharo-poro na mila fotaminy aza ny tompo ny tantara eto na ny maromarina koa ny fanoarana nataon'i Jesosy tompo eto dia milaza na misairana n'Andriamanitra manorona ny fanjakany dia oariny amin'ny tanim-boaloboka izany fakitsika teo namboarina zany fefeny zany na sy ny tilikambo zany na sy ny famiazana zany dia naofany tamin'ny mpiasa tany ary fa tonga ny fotoam-pamokarana dia naniraka ny mpanompony izy mba handray ny vokatra avy amin'izany kanjo inandroseho ny faharatsy ny mpony reto mpiasa zay niseho teo dia noratrainy torahany vato vonony reo iraka zay nalefan'ny tompony tanim-boaloboka na arotony hoe tompony tanim-boaloboka dia mbola nalefany ndray iraka fanondrony kanefa na dia ireo azy ary voalatra fa mariny zao dia nolaviny toy izany takany hoe tsy matao maty mihitsy reo mpiasa tany reo ary dia niala ny enina farany tompony tany tamin'ny nandrany zanany nanantena izy fa hoe ankatoho azy satria ny zanaka moa dia mpandova tompony kanjo vao maika koa zay nanamparany tokoa ny faratsiny ary dia nivonony ty zanaka mba azon'ny tany satria io mpandova ka rehefa tsisy ny mpandova dia fa azony raha teo ny tany milaza inona ny fanoarana toy izao dia tsy inona fa ny afaratsitsika olombelona tokoa zay tsy mahay manaja zay masina tsy mahay manaja zay masina
dia tsy mirarandro fahamarinana tsy misy tahotra an'Andriamanitra fa dia mandeha araka ny sitrapony tokoa dia manao zay taniny tsipony ary dia tsy miantrikevitra fa misy valiny angena mivaly zavatra rehetra ataondrena no raha tsy atao araka ny fitenitsika hoe mitody tsy misy itaony velona ka totakeviny dia ny hoe tsy misy Andriamanitra sao raha tonga eto tsika dia ianareo lany fotoanao fotsiny nareo zay la hiaino tenin'Andriamanitra angoano fotsiny zany ozy izy ia satria inina tapenana ny masom-panahy ary idina ny votsika tsy misy Andriamanitra ka rehefa tsy misy Andriamanitra ina ny vokany mahazo manao zay tiany ny olona tsirairay lay tamin'ny fotoanandro Nietzsche lay zay tena lazaina hoe fana demoniaka zay niainan'ny Hitler zany nanao hoe tsy misy Andriamanitra sao ny Andriamanitra dia ianao arrevo zany rehefa tsy misy Andriamanitra dia azo atao ny zavatra rehetra si Dieu est mort izy tout est permis rehefa andehany tamin'ny fotoana zany fa tsy misy Andriamanitra manao zay tiany ataon'ny olona tsy hay fehezina na amin'ny lalàna inona na fahefana inona izy ary raha misy azy Andriamanitra eo nao misy sasany ka fitiavana izy ka izy moa ve tsy hay fomamindra fo mandrakarivo ary dia tsy hamono izy na andringana sanatria ary dia zany tokoa fa hoe fanjakam-pahasoavana fanjakan'Andriamanitra ka dia tsy maty manota zay miditra eo na tsy mibebaka izy na tsy miaika izy fa dia samy voavonjy daholo dia manararoatra manota tokoa ny olona dia marina ny voasoratra apôstôly Paoly manao hoe maro mandeha ho izy zay efa nymazaiky taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina amin'ny alahelo be ankekeny fa fahavalo ny ary-fijaliany Kristy reny ny kibony Andriamanitra famenarany voninahiny fa misaina ny anontany izy zava-dozabe fidipiaratra fa telo io andeny favarambe folo sy eme folo ka tsy hoe olona tsy nahalala filazantsara no resahany Paoly amin'ny teny io fa manoro olona mino tao Philippi zay ny sairanany Paoly nitoriana fahazantsara nampianarana ny ten'Andriamanitra ary niaretany hatrany amin'ny fidirana tany an-tranomaisina azy ka tsy ny olona rehetra tokoa no afaka mevonahitran'Andriamanitra araka izany hanazy ny tenin'Andriamanitra dia raha isika ohatra vitsivitsy ao ny tsy mahay misaotra na makasitraka an'Andriamanitra tahaka an'izy zay reo boka sivolahy nantaniny Jesosy folo izy tamin'ny voalohany tsy efa voadia tokoa va izy vololahy fahaizany sivo izy moa tsy nisy hitany verina ame voninahitran'Andriamanitra fa tsy tia olona hafafirany an'ity va satria tsy jiosy ty lelana ame voninahitra ny verina rehefa sitrana fa samaritana izy ny firenena avaratra ny koa fa fito ambin'ny folo andefa fito ambin'ny folo dia ao ny tsy matahirana matandrina ny tenin'Andriamanitra zay hoarina tokoa amin'ny vonafasy ary amin'izany dia hoarina toy ny tany ny fon'ny olona fonitsika zany amafazana ny tenin'Andriamanitra ka misy ny tany amafazana ny tenin'Andriamanitra efatsy ny elona kanefa tsy ahitana voa fa tsy afaka nandazaka-po zay ny antony zay tahaka an'ilay avy avy tsy namonja tsy hita zay vokana n'Andriamanitra tsy misy bebahana tsy misy finoana tsy misy fankatoavana tsy misy asa tsy misy vokatra ny fanahy fa dia zao bamba iray tahaka ny tsy nandrehatra ny voalohany izy ary dia zany natonga ny Jesosy hiteny tokoa tamin'le aviavy hoe kapao io izy fa manimba mitany tsy misy antony zay ilana azy fa tena mitondra fahalovana sy fahasombany amin'ny fiarahamonina izy matitoko fa 1:25 vokatra amin'ny faharoapolo ao raha teo ny manararoatra maka zay tsy azy izy tahaka an'izy zay dia Ananiasy sy Safira satria ny tamin'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekoste reo maro dia naza hoe iombonana ny fananana rehetra ary mba hitsinjovanandreo tsy manana dia varotana ny tany mba avadika vola fanomezana hiantrana avy reo dia nentina teo amin'ny tongotro reo apôstôly zany kanefa dia zao ny ampahany ihany nentiny tao zay ny hoe ity vidiny tany fa ny tena be dia nafeniny tsy olona no andainganareo Petera fa ny fanahy masina tsy azo andaingan'Andriamanitra ny olona ihany mamitaka ny tenany mamitaka ny tenany olona ary dia manamarina ny tenany amin'izay fitaka efa mahazo azy Andriamanitra ve ahivitahana satria no tsy mamitaka izy no tsy ahivitahana izy raha mijerinao samangina ho ny taolo Andriamanitra antampony loha mahita tokoa ny zavatra rehetra dia ratsy ny hafarany izy mivady tsy mampivady mahay fananatra ho amin'ny fahatsiana ho amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra fa dia tena fanolotsaina hahavery azy ho amin'ny fahaverezana mandrakizay zany apôstôly toko fahadimy io netramitsika mamatiny azy dia tondrona amin'ny tiandro ty kosa ny loza zay hiatra amin'reto mpiasa tany tsy marina inona tsy namarina azy tsy vitany hoe nangaratra ny fananan'Andriamanitra izy zay tsy azy satria mpiasa tany izy nefa tsy hoe izy ny tompony fa nampiny zava-dozabe
dia hotsika hoe noho ny raha ny torabato izy ny tsisy fa ny tena fototra dia ny hoe fandavana sy fiantsiana mihitsy an'Andriamanitra zay tena tompo ary zany dia tamina nony an Jesosy dia marina tokoa ny tena mijona hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy dia mifantanitsika amin'izany manolora ny faratsy ny olona mini manao asa ratsy dia toetra amin'izao tokoa ve ny tompo ny valiny dia mazava sanatria izany mamaly ny asan'ny olona tsirairay avy ny tompo ahoana ny amin'ny hoe famaliana Andriamanitra tsy maintsy resahantsika ny amin'izany dia ma tsy matahotra lalàna dia hoe dia manameriko atsika tsia ny filazantsara araka ny fantatsika araka ny ampianarina atsika dia misy lafiny roa ina ny anankiray lalàna ary ny anankiray ny fahasoavana ka raha vao miteny lalàna dia hoe tsara izy zany dia manameriko ka manameriko atsika iny tsy famarina atsika ary zay ny antom-pisin'ny fahasoavana dia ny famorampon'Andriamanitra mamela ny heloka rehetra dia any tsy fanalàna ny lalàna sy ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny famarin'Andriamanitra dia milaza fa Andriamanitra dia maharim-po ka ny faharim-pony dia ny fahavononany amela ny heloko ny mpanotany fa tsy sanatry ny anararotan'ny olona mpanota hanaovana ratsy ihany anao miny teny amin'ny toritely fantatritsika loatra saingy sy tanterana vetivety ny famaliana ny ratsy atao izy dia zany mikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovana ratsy tokoteny toko fahavalony dia farika ambin'ny folo ary tsy fehikirizany fotsiny ihany zany fa manahirana dia zao ireareany mihitsy azy mireareny raha tsy fanahy dia tafitony ianao dia tanao famarinana raha ny salamy fahatelo amin'ny fitopolo fantatritsika loatra dia hoe tsaiky tafitona ho izy nahita ny ratsy fanahy na ambinina ka anao ratsy zany ianao mba ambinina mitandrema ho izy aza taitran'izay reareny mpanao ratsy ka milaza hoe tsy misy Andriamanitra olona tahaka zany dia manaiky hofitahany fony izy ary manaiky hofitahany heviny kanefa tsy mahamarina na ny heviny zany na ny fony fa misy dia misy tokoa ny famalian'Andriamanitra riavako ao no mpanao salama ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ho izy ary ny sofiny miaino ny fitarainany fa nitavan'ny tompo kosa dia tezitra amin'ny mpanao ratsy salama faefatra amin'ny telopolo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fenina ambin'ny folo raisy ny petera voalohany toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo ary dia zany natonga ny mpitoro teny amin'ny toko fahavalo io any laza hoe eny fa na dia manao ratsin-jato aza mpanotaka hoe lavelona ihany dia fantatro kosa ho izy zao vavolombelona izy eo fa tsisy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatria zany hoe tsy haninenana manao famarinana araka an'Andriamanitra ninina mety tenenana ratsy ianao araka ny teny soratra masina hoe sambatra ianao zay injena no fahamarinana fa ny fanahany voninahitra ao aminao Andriamanitra manamarina anao Andriamanitra makasitraka anao Andriamanitra momba anao satria momba zay manao ny sitrapony izy fantatro izy isoa ny matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatriany fa tsisy soa kosa ho an'ny ratsy fanahy fa toy ny aloka izy ka tsy arikela satria tsy matahotra eo anatren'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra no ambininy dia hoy Jesosy eto koa raha tonga ny tompo tany boaloboka ho izy amalo zany izy ataony ahoana moa zany mpiasa tany ratsy fanahy zany dia hoy izy taminy ataony loza tokoa miandringana zany olon-doza izany ary ny tany boaloboka dia ofany amin'ny mpiasa tany sasany izay ny azo ny vokatra amin'ny fotoany azy satria mpiasa hita fa mahatoky izy ka raha fitinitsika zany riavako dia zao Andriamanitra dia tena tsara fanahy izy tahaka an'ray miantrandry zany izy hita amin'ny faly amin'ny mpanota nefa tonga ho azy izy ny teny Jesosy hoe tsy tonga hitadiny marina fa ny mpanota zanak'olona efa tonga hitady sy amonjy ny very dia tia miantra izy dia tia mamonjy izy dia tia mitany olona izy ary dia malemy fanatsa tsy miavona tokotokoa izy araka ny fanamparany mpamonjy morazy indrindra amin'ny fahoriana ho an'izay rehetra miantso azy saingy zao kosa masiny indrina koa izy ka tsy azo vazovaziana teny dia hoe anaovana zay tiana anaovana azy sarotra zany zany dia mamaly ny olona araky ny asany sy ataony izy mamaly azy araky ny fihevitry ny fony aza izy tany milalina araky ny voalaza teo hoe tsisy miafa amin'Andriamanitra fa dia voarakitra voasodrotra mety ilaza le mpanota hoe ngamo nisy nahita iny nga mahafantatra zany vo vitako tsara izy iny ka Andriamanitra tsy hainy fitahana raha mety tratran'ny olona ianao voafitaka tsaro fampamitaka ny matiantoka tompoko sa tsy raha zay mahazo tombony manokana ianao satria hoe araka de verikosa saingy zao
fetinao amin'Andriamanitra izy dia hain'Andriamanitra ny manomitra be ary nonotra voalohany ataony dia zao menrariny ny olona izay mitaraina aminy zay le hoe movatsy merariny ary faingana amin'ny olona izay mitaraina aminy izy zay m'Andriamanitra marina azy mamaly ny olo araky ny asany izy eny araky fihevitry ny fonontsika ary amin'izany dia hoy Paoly apôstôly raha misy manimba amin'ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra inona moa ty tempolin'Andriamanitra ty io ntsika angamany trano dia tonono mety dia hoe zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra dia tsy izy zany fa ianao zay mino vita batisa manana an' Jesosy velona ny tenin'Andriamanitra milaza tanteraka ny amin'ny fahasari-piaron'Andriamanitra zany zay tsy aizany andefitra amin'ny faharatsiana zay tompon'ny olona tsy aizy andefitra any amin'ny hoe setrasetra mafana fa zay ataon'ny olona mba hanitsakitsahana ny namany hanamavoina ny anaran'Andriamanitra ho aminy satria endrik'Andriamanitra velona isika tsirairay avy ary dia anterinety ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny apistily tokoa any Hebreo zay vakina teritsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao ana kosa ary hoy izy no amafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena zay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana fa fantatsika zay nanao hoe hany famalina izaho mamaly izy ato Jehovah tsara ny olona satria misy fakapana tena ataon'ny devoly indrindra amin'ny andro ankehitriny ity dia ny tsy fanajana ny masina manomboka amin'ny tenatsika ange ataony zay anombanany olona reny zavatra maloto rehetrarehetra reny dia tsy fanajana zay masina ny masina zay men'Andriamanitra voninahitra dia zao ataon'le devoly zay ampianjanjana azy ho afabaraka azy anisany zany mijery anao amin'ny tempolin'Andriamanitra nova tsy misy fakapana mahazo ny olona hoe adiditsiditra amin'ny antaramasin'Andriamanitra zany miembenana mba ho aritary voafefy fa tsy sanatria hoe hidirany ambo ny alitsy zany tafiditra ny anaty aritara zany dia tena hoe fahavitavitana tanteraka ary io tsy le biby fotsiny ihany fa misy ny biby fa indrindrany hoe ny fanahy zay entina amin'izany na miatrika ny antaramasin'Andriamanitra ary zany dia tsy mahambamba tokoa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe zavatra matahotra hoe izy no azo ny tanan'Andriamanitra velona tahaka an' Jesosy niteny tamin'ny teny vakitsika dia hoe zay potraka amin'ity vato io izy dia ho torotoro fa nazovonazovony anjarany dia ho mongomongo zany hoe tsy misy fanafana tsy misy fanafana tsy misy fanafana dia kely azy ho podika tanteraka izy nahoana no mahery toy zany ny tenin'Andriamanitra riavako satria tsy iza namboatra nyty pestily ty le teo zany fa ny Hebreo fa izy moa ny Hebreo dia jiosy firenena jiosy olona tsy afaka anao ny tena no vahiny tsy manana zany hoe fanjakan'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra fa nomena be da ny famborapon'Andriamanitra tsisy tsy mena azy lalàna ny teny fitrasana ny fanekena zany rehetra zany ary amin'ny alàna no mitaina firenena rehetra fanalidogoavana be kanefa minimanao tsy nitsina fa mandaha lay vovotr'Andriamanitra lova lehibe rakitra ambony mena azy ary fitiana amin'ny hoe ny tenin'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra ahoana ny tsy hampamohan'Andriamanitra ny amin'izay nanovany azy fa zay ny mena be dia be no adinina aminy mazava zany aza sarotony loatra ianao raha mihaino tenin'Andriamanitra dia hoe dia tena mitsara daholo le tenin'Andriamanitra androany marainy ity tsy aza taon'izay aleo aza anarina tsika zanaka tiana atoa anarina nge dia satria tiany ary ny tiana dia tsy tena ho faty fa itsy izy mahafantatra antsika ny tompo ary tianykotsika hahafantatra azy ko dia mahafantara fa masina ny tompo dia ajao izy Andriamanitra dia Jehovah tokoa zany hoe tompo izy arak'izay tsy mihery izy na antany hevitry ny olona amin'izay ataony ary zay baikona izy amin'izay fomba maliny ao ny tenin'Andriamanitra fa izy ny nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy hoy izy tompo Jesosy aza atao tahaka ny sasany anaty boaty izy hoy ny fiteniteny sasany na hoe fa vitako anaty afoko azy saky zao misy filako azy dia tahaka ny ataon'olona anakiray zay dia hoe ty zany izy dia hoe mafimafy kely indray ny ato fa natria mampiasa ody reny iny dia miresaka amin'ny fanleo zava-dozo Jesosy tsy zany tompo ary tompo indrindra masina indrindra izy areto ny filazany tena dia hoe fehizoro izy fehizoro atony lavin'olona nefa tonga fehizoro ka ahoana no mahafehizoro an' Jesosy tsara ny azontsika hevitra mazavany amin'izany inao natao hoe fehizoro raha ny voalazany rakibolana dia toy izao ny fehizoro dia vato fanorenana alatsaka alohan'ny anainganandrindrina eo amin'izany hoe fototra ny fehizoro arak'izay dia tsy ho vitanao vina no vina ny trano
dia tsy azo antoka aritra raha sanatrika hoe ajoby any raha tsy eo ny fehizoro ary fehizoro tombona tsara mafy tsara ka Jesosy Kristy no nataony ray ho fehizoro zany hoe fehizoro tsisy takalony fa fehizoro mafy indrindra azo antoka indrindra tsy anisanizy rojongozonona hoe vatolampony finoantsika izy ka nisy loatra mantsy ny fandavan'ireo varotra sy ny lolona an' Jesosy araky ny tantara eto iray ambonimbony rehefa netranotsika mijery azy dia no zava-mahagaga ny tombony na ny fampianarany dia feny fahasoavany izy manam-pahefana zany dia ro hoe ireo varotra sy lolona taminy fahefana manao ao izy nanaovanao zao fampianarana zao zany ary izy nanome anao zao fahefana zao ny 17 amin'ny teny hafa dia hoe ianao ndraika tsy tokony hampianatra manahirana anay ianao manelingelina anay ny fampianaranao satria mahery nohony anay tsy fahasoavana lavitra nohonay ka ino moa ny tena antony zany dia tsy tsotra ihany ny fialonana rehefa nampianatra Jesosy nanapahefana tokoa tamin'ny teniny tsapany olona ny hery ny teniny rehefa namoaka teniny izy dia teny ihany namoany azy tratra ny tazo mahery na fozam-bavy ny petera ny teny ihany nanasitranany azy nanafahany azy sy fa metrahatanana hatramin'ny fananganana nyjanan'ity ramatoa taonaina maty efa anaty trano vorona dia mijanona dia teny izy tamin'ny hoe ry zatovo miarena ianao teny ihany azo antoka ny tenin'Andriamanitra feno fahasoavana feno fahamarinana dia natalantsona tokoa ny vahoaka zay neno azy dia hoy Jesosy taminy tsy mbola nivakinareo fa ny teny misoratra masina manao hoe ny vato zay nolavo ny mpanao trano izy nefa natao fehizoro aiza ny toeran'i Jesosy amintsika rehavako fehizoro fe izy manorona ny fiainanao marina tokoa izy manorona ny foko amin'Andriamanitra tokoa izy satria avy fanomezana avy amin'ny Jehova izy dia mahagaga io masotsika raha tika sasapoana ny mpanohitra an'Andriamanitra sy manao tsinitsinina ny teniny fa voalohany ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra tsy azezina io ary ny vavan'Andriamanitra tsy akombona mamanginona tsy teny famarinan'Andriamanitra aonao izy ny teny toy izy tsy verina foana amiko raha tsy efa natateraka ny sitrapoko ary ambinina fomizay ampandehanako azy toky lehibe loatra zany narak' zany Kristy Jesosy lay navomin'ny olona nambaniny fahamasina sy ny fahamarinana izy tokoa masanatr'Andriamanitra ho tombo sy Kristy hoy Paoly ray menaran'i Jesosy ho izy no andolean'ny lohalika rehetra ary dia rano lela rehetra fa tombo tokoa izy momena ny fahefana rehetra ny andanitra sy teo an-tany ka sarotra ny hoe anohitra azy foana ny tsangano fahavalony potraka tokoa toritory zay enjerany mongomongo zany hoe potika izy ho takany vovoka dia ely tony vovoka raha tikatsika ho antsika zany dia zao Jesosy tokoa mivaky nampy fanorenana ny famonjena antsika izy no efa voafidin'Andriamanitra izy no manakase araky ny teniny raha hoe ity no zanako mananako zay sitrako izy no eno ino ny teniny ary dia hino izy tokoa zanaka ny ranoray amorony vokatra eto dia nisy sahely niferina amin'Andriamanitra zany kanefa no vonondro ampiasan-tany ro mpitsarama izy ty anatin'ny ty asan'Andriamanitra ty misy mpitsarama izy mpitsarama anaty dia niteny Jesosy ary amin'ny jano toko 10 tonga ozy izy mpangaratra ino nataondreo mpitsaramonreo lefa izy fa eto dia ino nataony dia manararoatra izy dia mihinana ny an'Andriamanitra izy ary manao tsinitsinina tsy hoe ny olona zay irahany any findrinan'Andriamanitra zay mpaniraka sady tompony asa raha teo nanao ny tena ny tompony amin'ny tranon'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary dia samy torabato zay rehetra irahan'Andriamanitra ho aminy nasakana ny tompo ve zany tsy nasakana ny asa fanorena nataon'i Jesosy amin'ny fanjakana zany ao fanavotana asy ianao araka ny teny Paoly hoe tsy mba vahiny na mpivahintsony ianareo izy fa tompontany raha ifanjakana ny olona masina ankonan'Andriamanitra natsangana teo ambony fanorenany apôstôly sy ny mpamina any ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao aminy ao amin'i Jesosy raha feta amin'ny rafitra rehetra amin'ny tombo tsara tempolo masina amin'ny tompo toerana matamanan'Andriamanitra sisy io ny voninahiny dikany zany ao aminy no miaraka orona koa hoe nareo fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina zany dia sy ana tombo faharoa 5:20 ndeo fehitsika zao dinidiniky zao fanamarinany voalohany zay tsara tsahivony dia zao ambony tokoa ny fitiavan'Andriamanitra antsika mpanota tsy nataony ho fahavariny isika fa nataony ho zanany zay le hoe volombola mpanota isika dia
maty monjy antsika Kristy ary natsangana zany mba andova azy andova ny fanjakana railova amin'ny Kristy rehefa zany dia mitendrenitro isika ho mpanompony hanao ny asany ary araka ny fitenin'i Jesosy hoe tsy ataoko hoe mpanompontsonareo izy fa ataoko hoe sakaiza satria zay rehetrarehetra tamin'n'raiko izy dia ambarako taminareo avokoa zany hoe piray antoka ao fanjakan'Andriamanitra piray antoka no tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra ny fampianarana araka zany riavako satria lehibe ary lehibe indrindra ty famorambon'Andriamanitra mo antsika ity zay mbola miantso atsika iorona ary anao ny asa aza mandiso fanantenanan'Andriamanitra zay niafatra Andriamanitra ho azy ianao aza mandiso fanantenanan'Andriamanitra zay tena tianao dia maharompo taminao ny faharompon'Andriamanitra mbola mitaona atsika iverinao hiavanao hanolo tena hanompo azy raha izy mitaona dia satria izy no efa nanompo atsika izy no namaly ny ataka rehetra zay nataotsika ary zany ty toerany ty tsy nanosy-botanana antsika fa zay rahitra nanatinao izy mba ho lavitry mihitsy dia tia hita voa amintsika koa izy ankehitriny dia isika manolo tena ho azy mba hamoa tahaka azy dia ny famoaza atsika dia ny manana n'indra fo tia izara ny famonjen'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra azy dia famaninana amintsika zay ny fon'Andriamanitra dia manana antsika iverina amin'ny dia hiantsika zao zao mandry zao satria miaratsy ny andro antombotra ny faran'izao rehetra zao miazakazaka nge zany miazakazaka nge zany jery vaovao isan'andro san'andro ianao dia zay ny zavatra hitanao tsy hoe loza fotsiny fa mitombo ary mifaingana zavatra rehetra dia marina tokoa ny teny soratra masina amin'ny Paoly hoe ora tokony hifoasanao izy amin'ny toromasom-pana zao araraoty raha mbola mamindra fo ambisy aminao Jesosy mba hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra hanatanterahantsika ny asan'Andriamanitra ny andro ankehitriny andro naty andro mpahorina izy andro zanatoetra mahaverevitra ny olona maro tokoa ary dia tanteraka amin'ny andro ankehitriny hoe amin'izany andro zany izy disy fahorina lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatrizay ny androany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny maso zany tsara ho fantatsika zany na dia safotra ny andro noazy raha izitsika arakely moa zany dia hoe dia vetivety iny fa ny andro ankehitriny dia tena fahorim-panahy be zay ny zavatra hita eo aminy raha tsy efa noafeziny ty andro ty dia tsy nisy nofovonjena fa noho ny olom-boafidy dia hoafeziny ray zany andro zany zany dika satria tsy zakan'izan'izy fa na dia toam-pelatanan'Andriamanitra dia mety votsitra satria tsy mahazaka dia miembotra ny amin'ny finoana rehefa zany tandremo azatotsy rambona raha mbola miantso antsika mitombo azatotsy rambona ny fihetsoan'Andriamanitra indrindra ianao zay efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra nahita ny famonjen'Andriamanitra no varian'Andriamanitra tamin'ny ataka rehetra zay nataonao miantso azy ianao dia namaly ianao izy ary ianao zay olon'Andriamanitra mpinompon'Andriamanitra na dia tsy miantso azy tory dia efa mamaly ianao ny zavatra ko avany zany raha mino azy isika dia tantera ho araky ny teniny hoe zay mino ahy ny asa ataoko nataon'io asa mpamonjena izy zany famonjena azo antoka nomeny Jesosy azy ianao zarao zany vonjeny namanao fa maty izy vonjeny firenenao fa fenifery izy fenifery mahanitra toetra ao amin'ny maizina ento mijery ny fitiavan'Andriamanitra ho famonjena azy zao andro zao tokoa ny tadiavan'Andriamanitra ry havana vokatra ho azy ina moa ny vokatra dia ny olona vonina ny hanompo azy hanompo azy fa tsy hoe nompo zao tontolo zao sy ny fombany manaiky mba hiasa anao antom-pahavelomana mihitsy ny hoe asan'Andriamanitra haniditra ny fanjakany fa tsy velona ho an'ny tenany fotsiny ihany hanaiky an'olo tena ho an'Andriamanitra fa tsy niangataka amin'ny lava mandrakarivo arao koa ny tsara ho fantatra ny olona zay fatra-pangataka ary kely fisaorana dia mora tafitohina toe zavatra zay miseho amin'ny fiainana zay izy rehefa nya foana reraka dia marina ny teny Jesosy zay tia hamonjy ny ainy ho izy no avery azy fa zay mahavery ny ainy no miamiko sy ny filazany tsara izy no avonjy azy zay manompo an'Andriamanitra dia ataony olona felotoky satria mahery ny tompo zay mompo azy olona mahatoky fa tsy vaty na andao azy mandrakizay ny tompony ataon'Andriamanitra miray antoka aminy izy no miray asa aminy fa tsy mandeha irery na mizaky irery na miady irery satria ny tompo efa niantso ny fidy azy ary malala azy fa marana na dia mampionana sy mampahery antsika rehetra zay tia nompo an'Andriamanitra sy anao sitrapon'Andriamanitra ny teny zay mena antsika fa ny tompo na oviana tsy amely horery na horesy na ho afa-baraka zay manompo azy ahoana moa teny fanevoka zay mbola mipolitsika tamin'isy ataona teto fa manotry no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay tenantsika dia hoy Jesosy aty amin'izao tontolo zao mahitanareo fahoriana
nefa matoky za efa naresy zao tontolo zao amin'izany rehetra zany tsy amin'ny andro ankehitriny ihany fa hatramin'ny ela zay rehetra nanompo ny tompoko anyantoko taminy dia anao ny soratra masina na dia ny fanaza dia horeraka sy ho satratra ho izy no mitsapato etra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tavitoina mafy fa zay miandry an'i Jehova sy manompo azy dia mandroso hery izy elatra no miakarany tahaka ny voromahery azakazaka izy nefa tsy ho satratra andeha izy nefa tsy ho beraka satria ny tompo no momba azy ho amintsika ny fiadanany Jesosy lavaka isika masina ny teninao marina ny teninao mahatoky indrindra izany nantansy lanitra azo olevina ny teniko ianao Jesosy tsy mba olevina miasa manakery amin'ny alalany tenao Andriamanitra no renanao tokoa fanjakana azo antoka dia ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampiororona ao anatinay mba hivelomanay satria zany nolova ao ambony zay nomenao fanjakan'ny fiadanana fa tsy miozona na ny loza sanatry fanjakan'ny fiadanana zay mandresy ny fikotranana maro samihafa fa mitabataba ny firanena ary mitena no aminy jentilisa fa ny olona zay miraisinao ary mandray anao ary vonina niaraka aminao anomanao kosa dia tonononao hoe fiadanana ho anareo ka ny voninahitra dia anao raitsy toany amin'ny avony indrindra fa ny fiadanana kosa dia ampitoerinao amin'ny olona gasitrahany o voninahitra Andriamanitra amin'ny anaranao ry Jesosy irery tompo tiana indrindra tsy mio ho maly anio ary ho mandrakizay